isika tompo. Zava-dehibe zay tsy tratry ny sainay fa nataonao ary mbola ataonao mandraka ankehitriny ny miantoka tokoa ny amin'ny olonao zay nantsonao raisinao amin'ny tenanao ary merimberenana ny teny mandrakariva hoe aoka ny zanako sy ny asantanako ho adidiko ihany. Milaza maromariny zany fa maolona anay dia tsy zakanay ny fiainanay. Fandriamanitra kosa zay nahary anay ary indrindra nahary anay aminao Jesosy Kristy ka nahatonga anay ho zanak'Andriamanitra velona tahaka anao, manana ny fahamasinanao, manana ny toky lehibe ao aminao, dia Andriamanitra tsy mahafoina mahasaraka ray miantra ny zanany tokoa mitsinjo azy satria nanao fanekena ka na amin'ny andro na amin'ny alina dia manaraka miolono ianao satria nataonao ondry fiandronao ireo ary tena olonao tokoa dia zanaka mandova amin'ny tokantranon'Andriamanitra mandrakizay. Misaotranao amin'ny teny zay fa nampandrenesinao anay tamin'ity andro ity dia nambaranao maromarina fa tsy misy azo ianterana amin'ity tany ity ary ninino nataonay dia ny ao aminao sy ny ho anao izay ihany no antom-pahavelomana azo antoka indrindra. Mbola mitenena aminay ry Jesosy io mandritra ao fotoana zay ampianaranao anay ka dia ampio zay aiaino tsara, handinika tsara, amantatra zay sitraponao amin'ny zavatra rehetra ary no ny fahasoavanao dia ataovy ao an-tsainay mandrakariva ny teninao ary soaty ho vita kase ao amin'ny fonay dia ho fiainanao Andriamanitra ato aminay dia nao Jesosy velona ary velona mandrakizay ao amin'ny olonao. Ho voninahitra zay rehetra efa natao teto ary mbola hatao eto indrindra ny fampianaranao ny tenin'ny soratra masina. Amen. Mbola ho raisitsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra amin'ny boky Deutéronomie toko fahavalo amby roapolo ny andininy voalohany sy ny faharoambin'ny folo tapany voalohany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy raha miaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra zay andidiko anao anio dia asandro Jehovahandriamanitra ao ambony firenena rehetra amin'ny tany dia anao ho voany Jehova ho anao ny lanitra trano ny fitehirizan-tsoa andatsahany ranorana amin'ny taninao amin'ny fotoany sy hitahiny ny asa ny tananao rehetra. Amen. Ny fanekem-pitahiana ataon'Andriamanitra. Andriamanitra manao fanekena ahatonga fitahiana ho an'ny olony. Io no lohahevi-dehibe izay mibandinitsika ary mivelabelarina nandritra zao herinandro izao. Inona no ambaran'izany? Raha tsorina izy dia ny hoe misy tompony ny fitahiana dia Andriamanitra izany kanefa tsy fihininy ho azy. Andriamanitra fitiavana izy dia tia mizara manome hatramin'ny aina ary dia tia ny hanome ny fitahiana zay mahatompony azy ho antsika satria hitany loatra ny fahatrantsika amin'ny mahampanota-intsika tsy tompontsika fa omena tonga tety an-tany tsy nitondra ninina tsy nitafy akory fa dia izao no ny fahasoavan'Andriamanitra dia nomena zay ivelomantsika ampahery atsika ary ampitafiana antsika. Zany fitahiana zany tsy zavatra mandalo zany fa fitahiana mitoetra satria Andriamanitra dia mitoetra. Arak'izay dia tiany mampitoetra ny fitahiana amintsika ho fitahiana mandrakizay koa dia manao fanekena izy mba hahatonga zany fitahiana zany hitoetra mandrakizay amintsika. Rehefa zany iza no tsy hitady zany fitahiana zany ary fitahiana feno, fitahiana tretrika satria ny fitahiana avy amin'Andriamanitra izany. Dia mahazo tokosika fa tsy nameratsika horery na okamboto tokoa izy fa nataony hanana anjara ao amin'ny fanjakany ary anjara tsy ho lefa mandrakizay zany dia ny fanjakany ny voninahiny ho fiainana mandrakizay. Dia izany tenin'Andriamanitra izay mpanjinitsika manokana indrindra io andin'ny faharoambin'ny folo izay nivakitsika ny tapany voalohany hoe ho voany Jehova anao ny lanitra tranony fitahirizan-tsoa. Azo adika avy hatrany hoe ampidirina ianao hiditra amin'ny fanjakany zay fanjakam-pitahiana mandrakizay tranony fitehirizana ny fitahiana rehetra. Izany tsy te ho voky zany hoe fahasoavan'Andriamanitra zany. Ary zao ny fantarena ny saintsika avy hatrany ho voky inona satria te ho vokytsika dia tiatsika tokoa ny hoe ho vokisana mandrakariva. Io
korotana ny fahasoavana andeha to hoe isosa tony mandeha ho azy ny zavatra rehetra no fahasoavan'Andriamanitra dia ho feno sy hibotsina kitapom-bolantsika sy ny sisa ka ny hoe voky dia tsy mahagaga koa dia ho vokytsika satria indrindra amin'ny vaninandro izay iainantsika dia anaty fahasahiranana mety olona amin'ny anohanana mety olona amin'ny adi-piainana maro samihafa mba te ho velona fa tsy ho faty ary iny mahatonga le fiteny hoe raha miasa amin'ny andro ankehitriny ny maro indrindra eto amin'ny firenentsika dia tsy ny hoe anakarena loatra fa iahina mba tsy ho faty travailler pour survivre raha dika amin'ny teny frantsay izy arak'izay ny hanina anio dia tadiavina anio ny amin'ny ampitso koa alana ny aminy ary dia voizina miaraka amin'izany raha teo atao hoe filamatra amin'ny hoe fanatontoloana le itsika mandrakariva amin'ity hoe fanatontoloana na fanontoloana mondialisation ka inona ny filamatra ny amin'izany na fotokevitra amorena azy dia ny hoe ny kibo no Andriamanitra izy fanotontoloana tsena varotra fa ny kibo atao zay avoky azy na ny fanaovana ny sitrapo no mahasambatra ny olona zany no fotom-pisainana na filozofia foizina ny amin'izany hoe mondialisation ary mondialisation matérialiste izy zany hoe fanatontoloana ny aranofo dia manesaka ny amin'ny fanompona folana ary dia hoe rehefa manompo folana ny olona dia io no mahavelona azy dia tsy inona fa civilisation ny haitraitra ny fahajejona sy ny zavatra maro tahaka izay lelazainy Jona Apôstôly hoe amin'ny epistily hoe mandalo reny rehetra zeny fa zay manao sitrapon'Andriamanitra ho izy ihany maharitra mandrakizay ka manao an'izany dia tsy mahagaga ny antefan zao teny masina izao raha dikany maro avy hatrany hoe ome hoanina voky anay zahay raha mivony lanitra ao Andriamanitra ome hoanina voky anay zahay ary voky anay be dia be tsy ary ditsika ny tantara raha tany anefitra ny zanak'Israely nitariny Mosesy anao ny zahay inona no hitanay aty anefitra inona ny fahagagana ataon'Andriamanitra nandatsaka ny mana izy fizao aoka tsisy anangona ka nisy ve nanangona mbola nisy dia inona ny vokany nasiso satria tsy nankatony tenin'Andriamanitra manao an'Andriamanitra tsy afaka mia anio ampitso mandrakizay zay le fampianarana lehibe tao ary zay no hatramin'ny hoe vavaka nampianarany tompo atsika dia hoe omeo anay anio zay ianina sahaza ho anay mba tsy hanompo nofo ny olona fa hanompo an'Andriamanitra zay miahy azy ka tsy ny fahavokisana aranofo fa ny fahavokisana amin'ny tenin'Andriamanitra no tena azona fiainana ary fiainana tsy ho levona mandrakizay io no tokony tadiavina araka ny tenin'Andriamanitra zay rentsika teo raha hiasy ianao raha mafy ianao oka mo amin'izay vo maharitra mandrakizay eo apela tanan'Andriamanitra izany dia omena asy ianao ary raha miasa dia ho eo any koa mba azon'Andriamanitra miaro azy ka satria tsy nahalala zay tena mbola sain'Andriamanitra ny olona dia taditsika loatra ny tantara fa izay ny amin'ny olona tsy omby 10,000 dia nasain'i Jesosy ny tenenina tampianany hoe omeo hanina ifaza vela mody amin'izao dia taditsika amin'izany lay fahagagana lehibe mofo 10 sy azan-drano 2 rehefa vita ny fisaorana nataon'i Jesosy ary efa voalamina raha teo ny olona dia zarao omeo hanina izy ka nanahoana voky sa tsy voky tena voky ary nanana ampy 12 arina nanana ampy milaza fa tsy maharitra naoviana ny fahasoavan'Andriamanitra nizaniza mitoka eo aminy kanefa zao ny kibo ny fantatry olon'ireo raisika le voambolana tery aloha dia inona ny fikasainy nataony kasainy samborina Jesosy mba atao mpanjaka ny kibo ka hoe mpanjaka moa mpanompo tena hoe nantevozina amin'ny sitrapony amin'ny fihinanany ka rehefa tsy nety ny tompo satria araka ny tenin'i Jesosy hoe tsy mofy ihany no iveloman'ny olona ho izy fa ny teny rehetra zay aloka ny vavan'Andriamanitra lasa nitsaoka Jesosy satria tsy nisy fihavanana na resaka azo natao ka eo kaikina zay isaoran'Andriamanitra fa nisy kosa nahatsiaro fa nisy raisana amin'Andriamanitra zay tsy hoe zava-dehibe indrindra fa izay zay ihany ny tena mahavelona fa ny ain'ny olona tsy miampina amin'izay abesahan'ny fananany ina moso azo ny olona hoy Jesosy raha azony zao rehetra zao kanefa very ny ainy very ny fanahany ny fanahy maolona na ny fanahy no olona ka ty olony ty mpanao salama izany marina ny ainy zany hoe sarobidi ny firaisana amin'Andriamanitra namora na misarotra dia masoandro tsy milendika tokoa izy no nitafasaraka tamin'Andriamanitra izy nangiryfiry fatratra tokoa ny fony ary dia nitaraina izy aonao izy tany amin'ny lalina no miantsoko anao Jehova ô tompo ô enoy ny feko
salamo fatelopolo ambizato zany inona ary misolazainy ten'andriamanitra eto ary ahonany amin'ity hoe hovoany Jehova ho anao ny lanitra tranony fitehirizana soa midika zany fa hoe misokatra ny lanitra satria izy mamoa azy ka fanrin'olon'andriamanitra rehetra tokoa nahitany lanitra misokatra kanefa tsy ny olona rehetra koa no afaka miditra ao fa zay efa vita fihavanana amin'Andriamanitra ary izy ihany ary zay ny ten'Andriamanitra zay nivakitsika teo raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra zay andidiko anao anio dia ho taterahan'Andriamanitra zany ny teny fikasana disany dia hoe raha nandatsaka ampomarina ny tenin'Andriamanitra ianao manana firaisana velona amin'i Jesosy ianao dia tenenin'ny tompo hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra aminareo ny teniko izy dia angatao na inona antoko tsy ahisalasalana ny amin'izany ka misy te hamono lanitra misy te azo fitahina nefa tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra tsy mandray akory ny tenin'Andriamanitra fa dia omeo mihinana ihany ary zay nataony maro noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia atosak'Andriamanitra tokoa ny zavatra rehetra na ny hoanina na ny tafiana sy ny sisa kanefa rehefa eo ve ny sakafo manona ny latabatra dia atsiaro hisaotra farafakeny ilay mpanome avetrany dia mandrapaka tahaka ny azatsiny hoe tsy manam-panahy dia ny biby zany amenatra zany kanefa tahaka an'izay dia izy sy ny olona rehetra no afaka miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra tokoa fa zay fa vita fihavanana amin'Andriamanitra ka mandala ny tenin'Andriamanitra ary indrindra zay voadino rano Jesosy zanak'ondrin'Andriamanitra fa voasoratra araka an'izay no ny tenin'Andriamanitra zay miaro ny fanjakany amin'ny fahatsaro-piarony hoe azomena ny amboa zay miasina fa ho an'izay nandray ny tompo kosa ka mitandrina isika ny teny sy ny fanekeny dia nataony ho zanaky ny fanjakany izy dia zanaka mandova ary zay ny tenin' Jesosy ny amin'ny mpianany avienareo zay notahiny raiky ho izy mandova ny fanjakana zay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorenana izao tontolo izao rehefa vita fihavanana amin'Andriamanitra nizaniza dia mora amin'Andriamanitra mampalalaka ny fon'Andriamanitra mamoany lanitra fa tsy mitsisy ny fahasoavany ho an'ny olona tokoa izy tsy tiany ampahory azy ary amin'ny zavatra rehetra dia tahaka ny zanaka na zaza zay mpitalao hoe dada izao no ilaiko ny sisa tsy akifaka izy fa tsika tsara ny tenin'Andriamanitra na inareo raha dia ratsy ary ho izy mahay ame zavatsoan'ny zanakareo mainka fa ny ray aminareo zay any an-danitra no ameny tsara indrindra dia ny fanahy masin'Andriamanitra izany eto dia ny hoe ny fanjakan'Andriamanitra vo midanadana fotsika tery fa ny an'Andriamanitra malaraka izy dia miseo amin'ny mpanompony tokoa izy arak'izay rehefa nisokafany lanitra dia manao tsy avetivetsika taony nato hoe fahitany Jakoba voalaza fa nisokatra ny lanitra dia araka ny voasoratra hoe nanofo izy zany hoe tao amin'ny torimaso kanefa tena fahitany io indro nisy tohatra niorona tany lanitra mpaka tamin'ny tany sy ny lanitra ireo ny anjerin'Andriamanitra niakatra sy niditra teo ary dia voalaza hoe Jehova nseho teo amboniny ka nanao hoe zany hoe niteny resaka tamin'ny mivantana izaho no Jehova ho izy Andriamanitra Abrahama rainao sy Andriamanitra Isaka zay rainao zavatra lehibe zany reo nanaovany fanekena dia mahatsiaro le fanekena izy mba aharitra sy hitoky io amin'ny taranaka ankehitriny dia Jakoba tamin'izay fotoan'izay ny fanekena ka ny tany zay andrinao io izy dia omeko anao sy ny taranaka ao io ary ny taranaka ao ho be tahaka ny vovoka amin'ny tany tadiditsika tsara zany tahaka ny fasika io izy tsy hainao isaina na ny kita reny amin'ny lanitra koa dia aely na ela any andrefana any antsinana na ny varatra any antsimo ianao ary aminao sy ny taranaka ao ny tahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany fanalahidy Jakoba satria oriny fanekena dia atsela taorin'izay raha ny fampitolona tamin'ilay anjelin' Jehova izy dia aonao iny teniny tadiditsika tsara satria fa azavany andro dia andeha le anjelin' Jehova tsy avelako andehanao raha tsy tahinao ka nytahiny ve izy tena nytahiny tokoa izy raha namitany any Esau dia efa tokony ratsy ny fandehany raha fa ny famborampon'Andriamanitra dia nytahiny ary mbola tahiny mandraka ankehitriny sy ho mandrak'izay ny taranak'Israely zay mandriamanitra azy dia ho Jesosy anyteny tamin'ny Natanaela tadiditsika ho Natanaela nyto amin'ire andeha ambany Filipo hoe andeha izaho hoe izao tokoa ve ny tena hoe mpamonjy zao tontolo zao ve ny tena Kristy ka zendany Natanaela lafa nazainy Jesosy hoe fony tsy mbola niantso anao Filipo dia hitako teo ambanin'ny aviavy ianao
Antolo-batana ny lela raby eo ianao no zanak'Andriamanitra, ianao no mpanjakan'i Israely nahitany lanitra nisokatra, ary io indrindra nanterin' Jesosy hoe mbola hita zavatra lehibe noho izany ianao izy. Lazaikeo aminareo marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Zao no toko voalohany 9:50 zay midika fa maneho ny voninahiny Tompo ary ny hery ny fanjakany masina indrindra. Ka voalaza eto hoe hovoany Jehova ho anao ny lanitra tranony fitehirizany soa. Milaza fa tsy hoe lanitra misokatra, raha amin'ny olona tsy mino zany ka misokatra ny lanitra ina amin'ny verany azy. Rosaka tsarotsika tsara tamin'ny Tompo hoe nivavaka izy. Nanao hoe ray o mankalaza ny anaranao. De nisy kotokorana, inona zany? Ataotra. Loza izy ty. De namaly Jesosy tamin'io, efa nankalaza ny anaranao izy ary mbola ankalazanao ray eo. Zavatra lehibe zany, satria tsy mahalala ny feon'Andriamanitra ny olona, ka raha vao misy hoe zavatra tsy satry ny sainy de miororo izy. Ka lanitra misokatra midika amin'ny tsy mino fa loza. Raha mamono lanitra Jehova dia loza ny dikan'izany. Fa ho amin'izay mandray azy mino azy kosa dia misokatra izy, ka miseho miariary lay fanandrasana sy ninona araka ny tenany Petera hoe Jesosy Kristy izay tianareo na dia mbola tsy hitanareo azy, fa misokatra ho anareo ny lanitra iaonan'Andriamanitra amin'ny olony zay vita fihavanana aminy. Avia inareo zay nitahiny raika. Ka raisiny ho azy io dia hamasininy, zay zany ny zavatra lehibe. Raisiny ho an'ny tenany izy mba hazony mandova ny fanjakany amin'ny fahafenony sy ny voninahitry ny famasinany mandraka. Zay zany hoe ho lasa piray antoka amin'Andriamanitra izy. Zay ny sokafany lanitra. Amintsika oka tsy dia eritreritra fotsiny de hoe tokatra ny lanitra, korotan'izany zao avy de mila an'izao de teko, de aiza ny ranora de teko. Ny tena lehibe de izao raisiny ho tena zanaka mandova. Anao miny teny Jesosy fe izay andeha mboatra fitoerana ho anareo ao izy, ka izay itoerako no itoeranareo koa. Zao no toko 7:40. Fa efa voalaza ny arak'izay hoe zay toerako dia ako no itoeran'ny mpanompoka izy anterana ny Jona 2:20. Ary dia vavaka zay nataon'i Jesosy indrindra ho an'ny mpianany, fantatritsika hoe vavaka fanorenana, famaranana ny asany tety. Raha eo tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo zay nomenao any. Mba ninona? Mba hita ny voninahitro menao ahy izy. Hahalala ny mahany Jesosy an' Jesosy izy. Lay mpanjaka ny mpanjaka sady tompony voninahitra, ka tsy andeha amin'ny fahazarana izy ny amin'ny fiheverana an' Jesosy, fa iseho amin'ny voninahitra ny fahamasinany indrindra izy. Ary raha misehony amin'ny voninahiny zany dia io voninahiny io koa no omeny zay rehetra manaiky azy ary manatona azy. De raha teo Paoly apôstôly nanao fanambarana amin'izany hoe nahita lanitra nisokatra zany fa nakarina tany ambony izy, de nimpahendrena moa ny lazainy azy, satria mampiororo malala olona anankiray ao amin'ny Kristy ao izy. Tokony 410 taona lasa zay tamin'ny andro amoazan'ny Tompo azy io, natao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena, zany hoe natao amin'ny tena natao amin'ny fanahy zany. Zay no filaza azy. Tsy fantatro f'Andriamanitra malala le anankiray nakarina ao amin'ny lanitra fahatelo, ary torak'izay malala lay olona anankiray koa natao amin'ny tena tsy tao amin'ny tena, tsy fantatro Andriamanitra malala na verindro, fa nakarina ho an'ny paradisa izy. Zay nitenenan'i Jesosy fe zay hoe tamin'ilay jiolahy le mibebaka hoe anio no eonanao amiko any paradisa. Dia nandre teny tsy azo teneniny Paoly sady tsy tokony nolazainy olona. Ka dia hoe inary nandroatanana zany tsy fakana fanavy zany, tsia milaza marimarina fa masina indrindra no ambony ao. Ka raha olona tsy mino tsy mahazaka an'io fa levo ny fahamasinan'Andriamanitra, zany nitsapany zanak'Israely fe izay ka nanrana misesy hoe alao ianao miona amin'ny Jehovah Andriamanitra. Naka ny dity folo tapony tenivohitra orebo zany, ary rehefa nidina avany dia azony jerena avy misesy nasina sarona mihitsy izy, satria namirapiratra sarotra loatra mijery ny tavany, mahery loatra lay fahamasinan'Andriamanitra teo aminy. Tantara moa nefa mariny zany, de tahaka an'izay ny teo amin'ny mpanompon'Andriamanitra antsika ray aman-dreny teto tamin'ny fotoanandro, le natao hoe mbola tany amin'ny fahatandro any, fa de nahery ny fijeriny, nahery ny masony, ary ny devoly rehefa mahita an'io de mitsipaka avy hatrany na tsy miteny azy. Zay le hoe tafahaona tamin'Andriamanitra, nahita ny voninahitr'Andriamanitra, ary de nandray ny voninahitr'Andriamanitra koa satria nomena ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy tokony holazaina hoy Paoly satria masiny indrindra mahery indrindra zany. Ary mba tsy hisy koa lay mpanahy hiady hevitra ny amin'ny zavatra zay tsitany, aleo tsy miteny nozay hoe ianao manofy ianao zavatra rainga fotsiny zany lanitra zany, zany no mampanovy ny sasany zay hoe mihevitra hoe manam-pahalalana, hoe za tsy mino afa-tsy zay hitako,
taka ny tomaso hoe raha tsy hitako ateoko marina ny ratsan-tanako dia tsy ino aho dia hoanao i Jesosy sambatra izay tsy nahita nefa mino any ny fahasambarana satria tsy zaka ny nofo na olona mandeha ranofo ny fahamasinan'Andriamanitra hajao zay masina ny zavatry ny lanitra Jesosy indrindrandrindra zay tompony taritry ny lanitra hajao izy mba azotsika tena mahazo ny fankasitrana amin'Andriamanitra ka mandova ary mandray tokoa ny fitahim-pana rehetra. Ny olombelona dia manana ny fahalemeny ary rehefa misy mpanompon'Andriamanitra tahaka izay hoe tafahoana tamin'i Jesosy izy na manana tompom-pahasoavana manokana izy dia mahavita zava-dehibe izy dia inona ny fakapana-mazo ny hafa dia ny manindraindra azy. Zay nahazo ny Paoly tsy hoe Paoly nanindraindra fa nindrindraina ary zareo efa nidina nakaty amintsika tokoa nakaendrika olona satria tamin'ny fotoana azy hoe nampisangana ny lehilahy malemy io paulista io hatrany kibondreniny nalemy raha lehilahy fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra ary nahitany fa hoe mino izy dia raisy ny tany mitsangana ho izy mitsangatsangana minarany Jesosy avy any Nazareta. Arak'izay hajao zay masina dia ny fivoan'ny lanitr'Andriamanitra ny fivoan'ny fon'Andriamanitra mba tsy sanatria hita fo miavona izy na hita fo mbola mianana sy tsy mino izy nefa efa eto izy manoloana ny foko sy ny fonao izy ary zay le hoe atoloro ny fonao ataovy malalaka koa ny fonao mandray an' Jesosy dia mbola misokatra ny lanitra mba hita marina tokoa ilay tena tompony isika dia Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy antsika. Ny fahitana ny lanitra tsy zavatra dia irina loatra izy io fahitana zany fehizay nampikarapoka natorana rem-paminany tahaka ny Ezekela rehefa isy ny fanambaran'Andriamanitra dia iny dia torana zavatra mahery dia mahery dia nitohana ny fanahy masina Jean apôstôly satria tsy maintsy misy fanambarana ilazana amin'ny zavatra ho avy ary efa memanantombotra ary izany indrindra ny nampanoratina azy ny boky Apokalipsy zay lazain'ny ten'Andriamanitra hoe sambatra zay mitandrina ny teny zay voasoratra ao fa efa antombotra ny andro. Dia ao no hijaona nahita lanitra voasokatra ho izy ary ny filazan'io teny io amin'ny Apokalipsy dia zava-dehibe no ambarany eo amin'ny 7:20 ary indro nisy soavaly fotsy ary nisy nitaingina azy ary zay nitaingina azy dia atao hoe mahatoky sy marina ary amin'ny fahamarinana mitsarany sy adiny manondro an'izy ary zany Jesosy ary miakanjo akanjo voafafy raha izy dia ny raha zanak'ondro ary ny anarana atao hoe ny tenin'Andriamanitra ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy nanao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo dia ny fanehoana tokoa an' Jesosy mazava izany dia mitohy ny fahitana na io hoe tsy hoe fahitana nofonofo zavatra nampanatrena azy nahita seza fiandranana maro izy ary nisy mipetraka teo amboniny ary nomena fahefana itsara izy seza fiandranana maro nisy ny teo ampovoany fa nisy nanodidina dia io dia mifandraika amin'ny voalaza any filazansara Matteo 7:20 manao hoe ny tompo lasaka eo aminareo marina tokoa fa rehefa mbiany fanavaozana naka hipetraka amin'ny voninahiny zanak'olona ianareo koa zay nino azy sy nanompo azy zay nanaraka aho izy dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 2:40 ka hitsara ny firenen'ny Israely 2:40 fanandratana amin'ny voninahiny zany fampiraisana antoka izany mampatsiaro ny tenin'ny Paoly apôstôly nosoratra ho an'ny Timoty any Timoty 2:2 hoe raha miara-miaritra aminy isika dia hiaraka manamboninahitra amin'io ka fanambarana firaisana antoka zay ataon'Andriamanitra tokoa amin'ny azo zany zay le hoe omeko azy koa ny fanjakako zaraiko ho aminy ny voninahitro amin'Andriamanitra satria reo nandala ny fahamarinana dia ny finoana sy ny fanajana ny tenin'Andriamanitra ary indrindra ny fanambarana fahatelo lehibe ary lazaina hoe tampony mahafeno azy rehetra any amin'ny fanambarana ny fahamonjena zay nambarany Jean apôstôly manao hoe minaran'i Jesosy nahita ho izy fa indro ny tanàna masina dia Jerusalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voamana tahaka ny ampankarina efa miaingo eona amin'ny vadiny natao fofombadiny Kristy ianareo i Paoly ary dia zany mahasaro-piaro manana fahamasinana mba ho vonona ampakariny Jesosy tsika raha tonga ny fotoana na hiverina izy na miloman'izay nefa vonona satria mitoetra ao amin'ny ariza ato amintsika ary dia toko lehibe no nomena ny jaona
araky ny teny manao hoe na re feo mahery avy teo misedra fiandraina anao izy nanao hoe endro ny taberina kely n'Andriamanitra dia eo amin'ny olona. Ina moa le hoe taberina kely? Dia olona lazaiko hoe tranolay fiaonana. Any amin'ny testameta taloha. Andriamanitra midina eo amin'ny olona. Ny lanitr'Andriamanitra tonga eo amin'ny olona. Ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olony. Ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia mandriamaniny. Tsy vahiny intsony. Amin'Andriamanitra izy, ary Andriamanitra mahalala azy dia mandray azy. Tena hoe olony lanitra, olony fanjakany lanitra. Ary ino no ataony? Ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Ary tsy isy fahafatesana intsony, sady tsy isy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary olona mipetraka eo ambony seza fiandrianana, indro havaozitra ny zavatra rehetra. Ary hoy koa izy, soaty fa mahatoky sy marina ireo tenin'ireo. Apokalipsy fa 1:20 manomboka amin'ny 9:1-4. Ka izany dia mba tanteraka ny voalaza mpaminany fehizay ny amin'ity hoe ranomaso fafana rehefa tonga ny tompo makany azy. Ho foanany tsisy mandrakizay ny fahafatesana mo izy, ary Jehovah tompo hamafany ranomaso amin'ny tava rehetra, sady hanafatondro maso ny olony eny amin'ny tany rehetra, zany hoe ny fangayaizany rehetra, fa Jehovah no efa niteny, zany hoe nandidy izany ka tsy maintsy ho to, tsy maintsy tanteraka ny herin'ny fahasoavany. Isaia 5:9-9. Fampianarana moa nataontsika rehefa fampianarana dia miezaka antsika anonona an'ireny mba azonareo mijery azy rehefa avy eo any an-tokantrano. Ka andeha hotsofatsika arak'izay ny foto-kevi-dehibe avy amin'ireo teny fanambarana vitsivitsy zay noraisika reo. Zany foto-kevitra zany dia miompana indrina amin'ny hoe Andriamanitra dia mamoto koa ny lanitra, na hoe ny lanitra dia misokatra satria Andriamanitra no manokatra azy mantsika. Ka raha bangoina ny foto-kevitra voalohany dia ny hoe tsy hain'olombelona tokoa ny hamoany varavaran'ny lanitra, ary tsy vitany na dia nitsirika ao azy hoe jerijery hoe ahoana zany, zay le hoe tsy hitany na fantany satria tsy nomena azy. Zay nomena ihany no atao hahalala. Ary zay manahirana milafiny indray ny amin'ny filazany tsara. Tsy ny filazany tsara no sahirana manahirana, fa ny olona tsy mino filazany tsara. Tsotsorony eo haka dia mba izany koa nambaranareo, haka zay koa manana ny anay, zao koa ny hevitray, iadiny hevitra izy tsy a. Andriamanitra tsy miady hevitra inona ny antony tompoko, satria marina ny azy. Marina ny azy. Ka na iady hevitra na iodikodina ataony inona tsy mitoetra ny azy. Arak'izay fanomezana mangara ara avy amin'Andriamanitra ny lanitra zay misokatra, dia ny fanehoan'ny famirampony tsy misy fetra fa tanteraka feno de feno ho antsika. Zay ty hoe ho voan'i Jehovah ho an'iza moa? Ho anao ny lanitra. Ho an'i Jehovah anao ny lanitra. Mametoky lehibe ho an'izay rehetra mino izy. Raha mino ianao, mifono lanitra. Ny finoana ny fahalahidin'ny lanitra. Ny finoanao no mahavonjy anao, idiranao amin'ny fanjakan'ny lanitra rehefa fanjakan'ny famonjen'Andriamanitra. Fa raha izy ny tompony mamono varavaran'ny lanitra, mbola isy anidy ve? Tsisy anidy a? Eny tompo. Dikan'izany zaho tsy mahazo manidy. Tsika mantsy mieritreritra ny hafa foana dia dia tsisy anidy zao, tsisy devo. Mampandiny tena koa io. So mikiatona nefa ny fon'Andriamanitra misokatra. Ka aza vela ratra ny fony Jesosy. Raha misokatra aminao izy, aza vela ratra ny fony. Dia ny hoe varatra ono zany, amin'ny fampalelohany, zay hoe aza mampalahelo ny fanahy masina. Raha mbola manambara zany teny ambony indrindra izany izy. Isika mpanota, mioso anatin'ny fahotana, lomano anatin'ny aizina, ino nefa midin'Andriamanitra. Tsy ny fanjakan'ny aizina, fa ny fanjakan'ny fahazavany lehibe, dia ny voninahitry ny fitiavany indrindra. Faharoa manarak'izany, mitovy avokoa ny fototra iorenany reo teny fanambarana voalaza teo, dia tsy inona fa ny fampahitan'Andriamanitra ny fahalebiazany sy ny voninahiny. Zay rehetra ny sokafany lanitra dia nahita ny eo taminy. Zay nampidaraboka ny Isaia izay, hita ny voninahiny dia torana izy, lozako maty aho, masiary tena hoe voatsara, voaheloko ny amin'ny zavatra zay nataony, nefa famborampon'Andriamanitra dia betsaka. Ka hatramin'ny boky ny Genesis zay nanorotsika ny Jakoba, na boky ny fiandohany zany, ka hatramin'ny boky ny Apokalipsy, boky ny fanambarana zay mamarana ny Baiboly, izy anao ambarany zay manokatra nyty lanitra ty, Jesosy Kristy. Ary arak'izay ankehitriny dia mihoatra lavitra ny taloha, dia manakaiky ary manatombotra ny fiavian'i Jesosy ny voninahiny. Zay ngeny mahatonga ivorintsika maro tahaka an'izao e. Raha tsisy Jesosy teto nga nisy tonga teto,
sa akory tompo ka raha mahatsiaro anao fa misy tanan'Andriamanitra mahery zay misintona anao na tamin'ity andro ty azy dia mitena misy nanakana anao na manodidina anao na ny fonao na ny programa anao nefa tonga eto dia marina ny teny Jesosy hoe tsy misy afaka manatona raha tsy no taminy raiko nisy sahirana ho anao Andriamanitra mba handrenesanao hafantaranao fa efa novoany ho anao ny lanitra fitehirizan-tso-dia ny famonjen'Andriamanitra mandrakizay raha niakatra ao man'ny an-danitra Jesosy dia manomana ny fiverenany tokoa isika no ny fitariany fanahy masina arak'izay ny foto-kevin-dehibe manaraka dia antoka lehibe eo amin'ny fanorenana ny toko-pamonjena antsika ny anomezan'Andriamanitra teny toy izao toko-pamonjenitra inona ny lazainy amin'izay tsy misy miafina ny fanjakan'Andriamanitra tanteraka eto ny teny Jesosy hoe tsy ataoko hoe mpanompo intsony nareo fa ataoko hoe sakaiza fa zay rehetra reko tamin'iraiko izy dia nambarako aminareo avokoa Andriamanitra midina eto amin'ny olony midina eto amintsika mbola isy elanelana ve ny tany sy ny lanitra tsy misy tsony tompoko mihaona ny lanitra sy ny tany satria tompo iray na ny lanitra na ny tany any Jehova ho isika teo ny tany sy ny lanitra ary zay rehetra eo aminy foana ny elanelana rehetra rafa ny efitra zay nampisaraka tamin'ny tompontsika dia ny manda ny tsy finoana indrindraindrindra zay nampilazaina ny Isaia fezay hoe tsy foy ny sandroko ka tsy avonjy tsy ladalovana ny sofika io izy ka tsy andre fa ny eloko areo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy ho izy amin'ity androty kosa nefa dia niaino izy ary te hiaino izy fantaro zany riavana satria efa misokatra ny fony ary dia malalaka tanteraka izy ary dia mametoko hoe zay rehetra manatona ahy tsy mba ho laviko fa raisika izy zay ny fony satria mpiandry ary mpiandry tsara mpiandrondry tsara izy no mpiandry lehibe ny fanahintsika arak'izay raha raisintsika kosa ka mahita ny tsy fataterantsika izy dia manambara hoe havaozona ny zavatra rehetra ny fisokafany lanitra ho antsika midikany hoe Andriamanitra tokoa no tonga eto amintsika ary mitarika antsika ho aminy dia manatrika azy sika ary izy manoloana antsika dia amin'izay fotoana izay raha iseho izy dia tsy maintsy ovantsika ka iovana io tsy hoe mampanenina ny mpanota tsy mibebaka no manenina amin'ny ota tsy bebahana na tsy tia ny bebahana fa ny mpanota zay na tsiaro voatsindrona ary voavanga ny fanahin'ny fitiavan'Andriamanitra ny fahalotony ota ny poizina entiny mahafaty dia maritiriko azy ho ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Ezekela zay ota fanaony fa mahafaly azy ny hoe tompo araka ny tononkira zay nitonona tamintsika hoe tompo ovay ny foko ovay dia omeo fo madio me fo vaovao dia hoy ny zanapôstôly fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa tsy maintsy ovana mba hazakako miarika ny voninahitry'Andriamanitra dia ny famasinany indrindra zany arak'izay tsy misy tafahoana amin'i Jesosy eo amin'ny voninahiny ka tsy ovany aza raisina hoe dia maniera zany tsy any tena toko-pamonjena lehibe lay olona taloha dia novana olona vaovao izy lasany zavatra avela any toetra mampanota fa raisina kosa toetra molom-baovao araka ny fanavaozan'ny tompo arak'izay tsy tia ny ho faty na izaro ianao ao amin'ny fahotantsika dia masininy mba afaka eona aminy ahita azy azaka ny fanatrehany satria marina fa tsy misy raisana ny masina sy ny tsy masina araka ny teny amin'ny Hebreo hoe zay tsy manam-pahamasina anao izy dia tsy hitan'ny tompo arak'izay hitafio Jesosy Kristy ary aza miany amin'ny nofo mba hatanteraka ny volany fa zay mitafy ny tompo dia ataony mitafy ny voninahiny dia anehoany mihitsy ny famorampony zay le tsodranomasina zay nampanaovina ny Arona sy ireo zanany zay nitoriana voatsela tao amintsika ary tsodrano atao amin'ny famaranam-potoana ina minarany tompo hita ianao anie Jehova ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka mindra fo aminao hanandratra ny tavany aminao no Jehova ka anome anao fiadanana tsy afoy na saraka anao izy ampitoery manoloana azy mandrakarivo zasy ianao dia fonao ny aya fonao ny atsaina fonao tepitepy fonao ny ratra rehetra satria lay masina Andriamanitra tompony fiainana mandrakizay no mitoetra ary mampitoetra eo aminy ary mametoko hoe tsisy arombaka zao mpenantanana ny fanjakan'Andriamanitra midina amin'ny olona tafiditra ao amin'ny olona araka ny tenin Jesosy hoe endro ny fanjakan'Andriamanitra ozy ny fiavana tsy mampisehoseho fa ao anatinareo zay ty hoe hovoana ny fanjakana hovoany
zavatra tsy ahatra ny saina nefa raisitsika amin'ny finoana ary amin'izany dia manana mpisorona be lehibe izay mifona ho antsika isika ho fanamarinana antsika azontsika manatona tokoa tahaka ny zaza feny toky ny seza fiandrianan'ny fahasoavan'Andriamanitra foana ny sarona riavako tsika nge te hivavaka ihany tsy zay izy io mamaky teny dia mba te ahazo n'le teny ihany ahoana mba ilatsahany zany azo antoko zany teny hombanao a iaro anao a nefa vetivety ao diny dia mieritreritra toe nakaiz'Andriamanitra ka nandao atsika ve izy eto araka an'izay dia esorona ny saritava rehetra mijery ny tompo toy ny amin'ny fitaratra hoe Paoly azo zay tena endriny indrindra avany voninahitra ho amin'ny voninahitra inona dikan'izay izy ny tompony voninahitra ary tsy tiana iosina tsy tiana angaiay hita ny fahantrako hita ny fahontako ary io ny tiana esorona matokia esorona aminao raha manaiky ianao amin'ity andro ty hoe anaka matokia voavela ny eloko ao lanitra misokatra izany riavana ary arao tsy ty andro ity ary nivokatra zay omeny tokoa dia izy vita fihavanana amiko ary za vita fihavanana amin'ny teneniny hoe oloko ianao ary zaho Andriamanitra vezintsika zao dinika masiny zao toky lehibe tampony ary azo lazaina fa feno dia feno omen'Andriamanitra atsika tamin'ity andro ity lanitra misokatra ny hevitro zany dia ny fon'Andriamanitra misokatra ary misokatra malalaka ho asy ianao dia mandray antsika tsirairay ava mantsikatsika tsy fombafomba io fa am'izay manao ty aho Jesosy eo na ny olona aza mety ankahala na anilika ianao mbola mandray ahy ary mitaonao hoe avia ianao zay miasa fatratra sy mavitratretana midira amin'ny fifalian'ny tomponao dia ny fifalian'ny voavela eloko izany zay fifalian'ny anjery rehetra amin'ny lanitra zany ary dia hitaomany antsika koa zany mba nikoafatsika tokoa ny fotsika amin'ny tenenany hoe hiditra ho aminy ao izy hiara sakafo aminy ao izy amiko firaisanaina velona amin'i Jesosy zany toky ambony rindry zany ary zany ny fahasoavana tampony indrindra zay rakety ny fanjakany lanitra dia hoe Jesosy nidina ho antsika teny tonga nofo maty ho antsika nitsangana ho antsika mipetraka ho an-tanànakavanan'Andriamanitra mifona ho antsika mba ho fanamarinana antsika ary raha manana azy dia ahoana ny tenin'Andriamanitra mbola isy aolo ve tsy niaro no zananay izy ho izy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy tsy omena antsika maimaimpona miaraka amin'ny kova ny zavatra rehetra ho Paolo amin'ny Romana toko fahavalo andiny faharoa amby telopolo rehefa zany dia angatao aminy zay tianao angatao aminy zay tianao mora ve io sa sarotra lafindray izy dia mora satria Jesosy mametoky hoe na inona angatanareo amin'ny anarako izy dia ataoko zay fa ny fantaniana dia hoe inona ary zany no tena tokony angatahiko dia amin'ity andro ty Andriamanitra zao no angatahako aminao ataovy mahitany lanitra ataovy mahitany lanitra ao misokatra ho ahy aho dia hitsahatra ny fitarainana rehetra ny sento rehetra angina ny feo hafa rehetra mahazo toky fa Jesosy tokoa eto amintsika mamoany lanitra mamoany fon'Andriamanitra ary dia eo aminy hitondratsika ny hataka sy ny fandritsika iray fososaina amin'ity mpanao tononkira ito mpamaranana manao hoe iriko ho avy ny maraina ny haizina izy zavatra eo irotsaka ny antonaina ampionina fo mitoreo iriko hoe raha azo atao ny lanitra hisokatra tsy ampiso ange fa anio izao ny fitahina irotsaka hitsahatra eo ny alahelo ny sentim-po ny tosaka feo faly no hamelovelo dia fahazavany hiposaka Jesosy re no mba iriko hitondra fiainana madio Jesosy tia sady tiako tsy miova omaly sy anio be ny fitiavanao zay tosaka ao na dia mifodonto azy kanefa Andriamanitra tokoa ianao zay miala nenina satria tsy tianao hisy ho very na iray azy aminay zay nandray zao teny masiny indrindra zao ho voany Jehova ho anao ny lanitra trano ny fitehirizanso ny harenao rehetra ny fitahim-panahy rehetra ny fahasoavana rehetra na amin'ny ankehitriny na amin'ny ho avy na nita maso tsy azo tsapahitanana ary indrindra ny tsy hita maso dia ny fanahy masina fanahy ny fahasoavan'Andriamanitra ianao Jesosy eto aminay tonga ho anay ary dia onina ato aminay dia lanitra misokatra mandraka riva ka tsisy analoka tsisy ambiova tsisy
fiainana mandrakizay ho voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.